Raha tokony rahampitso no anatanterahany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa mivondrona ao amin'ny réseau national de défense des consommateurs na RNDC ny hetsika kapoka Sarobilany eto Andrenivohitra dia tsy ho tanteraka izany araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny RNDC dia tsy nahazo fahazon-dalana tamin'ny tompon'andraikitra ity hetsika ity. Fanazavana misimisy kokoa ary. Nanana eritreritra tena efa niomana mihitsy anatanteraka satria fa nipetraka daholo ny commissionnaire rehetrarehetra ny mikarakara ny fanomanana ny hetsika comité préparatoire. Ny mampalahelo dia izao na ninona moa raha vao anatitra ny taratasy zay dia tsy lazaina fa hoe misy tsy ampy ny zavatra soratanareo anatin'ity taratasy ity fa androany zoma voalazaina fa hoe misy tsy ampy ny zavatra fenonareo tao anaty taratasy fa ovao ny taratasy fangatanareo ary ovao ny toerana angatanareo anaovana le hetsika. Karaha tamin'ny voalohany tena izay tonga dia novanay ary netanina tamin'izany toerana zany le olona dia izay hoe mpanjifa ny mangataka mpanjifa tsy manana birao hoe ty fa ny toerana rehetrarehetra zany sy midirisaka fanjifana ka raha ikapoka Sarobilany zay ikapoka sotro sofle zay ary tsoka sofle zay iverinay fa hetsika manamarika fa hoe misy zavatra malahirana dia mampanahy mampalahilonay tokoa tsy fanomezana lalanay anehoany tsy fahafalenay sy zavatra miantraika amin'ny fiainanay isanandro. Ezaka ndray zany zay zao hoe inona ndray dingana manaraka fanaovanay antsoavy ho anareo rehetrarehetra zay malala tanana sy manana tany mifefy azo anaovana hetsika dia mba miantsoany numéro nay mba ahafahantsika mandrindra an'ity zava-ty satria sao dia lazaina ndray hoe ty toerana ty ndray tsy azo anaovana hetsika ka zay mba manana toerana malalaka oka mba hifanampy dia ao tsika nomboka mihetsikatsika dia hoitantsika eo ihany zay toerana ny zavatra takina dia maro. Voalohany indray sarandalana efajato tsy mety io. Faharoa ny fari-piainan'io fiakaran'ny vidim-piaina mihitsy zao zavatra nantenaina teto fa teto hoe isy olona miteny hoe menaka 12005 teto isy olona miteny hoe vary 1000 ary zay na voasarika ny mpanjifa atao anatin'izay resakan'izay olona zay ka zay hoe tokony tady vaolana amin'ny fiainana andavanandro ny fari-piainan'olona mihitsy fa jereo fa misy tsy mihinan-kanany any tokantrano any ka tsy hoe aprevena amin'ny zavatra riny olona rehefa mody any tokantrano dia tsy mihinan-kanina fa zavatra maharitra ny tadiavin'olo fa tsy fety mandany ka zay hoe io tady sosialim-baoaka eo tena takinay mafy indrindra ao anatin'ity ny fikambanana miaraka